Eneye hoyana Huya uzuke huya bayaha Hambara nare watalilyava Kila ratata Sitenanga hare Kila ratata Sitenanga hare Kila ratata Sitenanga hare Kila ratata Sitenanga hare Malayelula havara uzawe Yesa kumala he Oya wene kwe Yesa kumala he Mahajaru tese Yesa kumala he Yesa kumala he havara uzawe Yesa kumala he Oya wene kwe Macharu charu zesu shava Malayelula havara uzawe Yesa kumala he Oya wene kwe Yesa kumala he Mahajaru tese Yesa kumala he Yesa kumala he havara uzawe Oya wene kwe Macharu charu zesu shava Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Hazumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Le azumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Hazumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Le azumaga aye Hangi naruria pa Naruri nene yehe Narulungu marwange Mifaketi ya vavawe yehe Fivavange uwaza Ufamu tengatika behe Zesu tupura kavau Ruwa zumaga ai Hangi naruria pa Naruri nene yehe Narulungu marwange Mifaketi ya vavawe yehe Fivavange uwaza Ufamu tengatika behe Zesu tupura kavau Ruwa zumaga ai Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Hazumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Le azumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Hazumaga aye Jaya helali kuzaye Neteru kwa vawe Ite susi kuzaye Le azumaga aye Ite susi kuzaye Hazumaga aye Eneze susizaye Eneze susizaye Eneze suzaye ya he Eneze susizaye Eneze susizaye Eneze suzaye ya he Baba kaisika. Sotono saya jangan tepat menau di sehat dia fanai ni fabzara ni fabianara nanti lau. Jari jata wetu dia tumbu ni finonai. Area tunganai ya fakatoni zabatare heta bihasu na mafi sai inuanai. Eta hiuni fabianara na si fabzara na yetu ba huara kalsina punau. Itahia ni behind rehet ni papiana tareheta ba sami ahazu
hampianarana sy hampitombo finoana ny tsirairay izao fandaharana ataony zanaky ny fiangolotarana malagasy izao. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fifaliana lehibe no andraisana anjara izao fampianarana izao ary misaotra anireo mpiandraikitra ny zanaky ny fiangolotarana malagasy izay nanome anjara. Ny anjarako dia fampianarany amin'ny hoe ny fomba fijery ny fiangolotarana malagasy ny amin'ny teolojia fahombiazana izay voizy ny fiangonana sasany ankehitriny. Ny fomba fijery ny fiangolotarana malagasy ny amin'ny teolojia ny fahombiazana izay voizy ny fiangonana sasany ankehitriny. Ka ny fomba hitondrantsika azy dia tsy maintsy fantaritsika aloha hoe inona zany teolojia ny fahombiazana izany. Ahoana no fotom-pampianarana amin'ny teolojia ny fiangolotarana izay iakina ny fiangolotarana malagasy. Ny teolojia ny fahombiazana na ny teolojia ny fanambinana na indraindray antsoiny olona hoe filazantsara ny fanambinana dia izao: filazantsara na fanorenana ny fampianarana, fa ny fahazoana fahasalamana, harena, fahombiazana, io no voa ahafantarana ny finoana. Izany hoe ny finoana izay hita amin'ny alalan'ny zavatra azo no andrefesany hoe manana finoana ilay olona la tsy manana. Ny teolojia fahombiazana dia avy amin'ny teolojia protestanta ihany izy io, fa izay tsindriana dia izao: fitariana arabola, fitariana ara-pahasalamana, ara-batana, izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Ka hoy izy, ny finoana raha manana finoana ianao dia salama ary manam-bola, ary ianao dia manana fahasalamana. Izany hoe amin'izany ny teolojia ny fahombiazana na ny teolojia ny fanambinana dia milaza fa hoe ny finoan'ny olona dia mahatonga azy hanana fitariana be dia be. Izany dia efa hitantsika sahady ny mahasamihafa ny teolojia ny fahombiazana sy ny teolojia ny fahazo fijaliana izay idirantsika rehefa avy eo. Satria ny teolojia ny hazo fijaliana dia milaza fa ny finoana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ho amin'ny finoana sy amin'ny finoana hoy Paoly ao amin'ny Romana 4:2 hatramin'ny 4:20. Fa ny teolojia ny fahombiazana na hoytsika hoe prosperity theology dia ireo no manindry fa ny fananana, harena, fahasalamana. Izany hoe ny fahombiazana eo amin'ny fiainana, rehefa mety ny ataonao amin'ny fiainana dia io no maridrefy natao hoe maripana raha amin'ny fahasalamana, fa hoe nantahin'Andriamanitra ianao. Ny maridrefy halalana ny finoana dia no ny habe ny fitariana azony. Ny fomba fijery ny teolojia ny fahombiazana, ny Baiboly dia karazana manao contrat amin'ny olombelona Andriamanitra. Andriamanitra manao contrat amin'ny olombelona. Izany hoe raha manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia mahazo fitariana ara-materialy. Raha manao ny tian'Andriamanitra hatao ny olona dia mahazo fitariana. Ny asa fihavanana amin'Andriamanitra dia mampihena ny aretina ho izy. Rehefa ianao no tonga havan'Andriamanitra dia tsy tokony hahantra ary tokony ho lavitry ny aretina. Ka amin'izany, raha ohatra ka mahantra ianao, na marary ianao, na kanosy ianao, na tsy manana ny ampy, dia tampahina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fangatahana amin'Andriamanitra ny ozona. Zany hoe manao fanomezana ny fiangonana ianao, manao fanomezana hita-maso, dia matambaka ilay ozona tsy ahazo ianao fitaniany, fa tonga manan-karena ianao. Izay no mahatonga ny fiangonana sasany misy ny manao hoe delivrance en ligne, satria heveriny fa hoe matoa io olona io sahirana, matoa io olona io tsy manana izay ataony, dia noho izy misy ozona mamatotra azy.
Ireto no zavatra dimy lehibe amin'ny teolojia ny fahombiazana na ny prosperity theology hoy isika na ny teolojia ny fanambinana. Ny voalohany, tsy azo ekena ho kristiana ny olona voafatatry ny fijaliana sy mahantra. Tsy sitrapon'Andriamanitra io. Ny fahantrana dia mariky ny fahakelezan'ny finoana. Ka raha mahantra zany dia kely finoana no ahafantarany azy. Ny lazainy ihany koa dia zao, mifantoka indrindra fahombiazana ny finoana na ny voizan'ny fampianarana. Raha mita amin'ny fiadanana dia tsy miresaka loatra momba ilay fiadanana zay lazainy soratra masina izy, fa miresaka momba ny fahombiazana. Raha mamaky ny filazantsarany Lioka 4:24 dia mahita aho fa hoe hoy Jesosy hoe ny fanahy Jehova no ako amiko zay mitory ahy, maniraka ahy hitory teny soa mahafaly ho an'ny ory na ho an'ny mahantra. Tsy fantaky ny mpivory teolojia ny hazo fijaliana loatra io, satria aminy voambolana vahiny ihany ny atao hoe mahantra sy ny atao hoe ory. Ary raha ny fotokediny farany ny asan'ny mpaminano izy dia manambara ny hoavy fa tsy ny hanonitra ny tsy fahamarinana. Izay no fampianaran'ny teolojia ny fahombiazana raha lazainy ankapobeny, izany hoe ny maridrefy ahafantarana anao fa mino dia no ianao manan-karena na manam-bola na manana ny atao na manana fahasalamana. Ary raha ianao no mbola tsy tody amin'izay dia mbola gejay ny ozona, ka noho izany tsy maintsy tapahana io. Ahoana ny teolojia ny Luterana? Martin Lutera no mpitarika ny fiangonana Luterana malagasy, ary nandingy azy tsika zany raha lazaiko mpitarika satria avy amin'ny teolojia ny Lutera tamin'ny andro reformationa no nolovany fiangonana Luterana malagasy, zay hitantsika eo amin'ny boky ny Concorde sy ny teolojia ny Martin Lutera amin'ny fampianarana ny maha-luterana. Ny nipoirany fampianarany Lutera dia izao: ny ivo ny teolojia luterana dia ny teolojia ny hazo fijaliana, izany hoe Andriamanitra midina ka manapaka ny mpanonta, ary Kristy no ivony. Ary raha lazany hoe fahasoavana leriany, finoana leriany, soratra masina leriany dia izao: ao amin'ny Kristy Jesosy no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy Jesosy no amonjena ny olona. Ny Efesiana 2:2-5 dia hoy izy: fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana, tsy amin'ny alalan'ny asa, fa ndao isy hirehareha. Dikan'izany dia izao: ny finoana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny asa tsara. Dia hoy Lutera raha manazava azy: voavonjy ny olona ka miasa, fa tsy miasa ndao voavonjy. Hitantsika arak'izany zany efa tsy fitovian'ny teolojia ny fahombiazana sy ny teolojia ny hazo fijaliana. Fa ny teolojia ny fahombiazana dia milaza hoe ny maridrefy ny finoana dia ny fananana ny zavatra rehetra. Fa Lutera kosa sy Paoly izay nanakina ny fampianarana dia izao: finoana irery ihany no amonjena ny olona, ary tsy amin'ny alalan'ny fananana no andrefesana ny olona hoe manam-pinoana izy na tsia. Satria nahoana ny finoana tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Arak'izany ny vala famaritana ny atao hoe mino amin'ny Lutera dia izao: izay manaiky ani Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy dia zanak'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny finoana. Ka nahoana izy na mahantra izy dia ny finoana dia avy amin'Andriamanitra. Finoana no amonjena ny olona. Ary Paolo no milaza azy dia hoy izy: raha n'izao fiainan'izao ihany no nantenanareo any Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianareo. Izany hoe tsy miankina amin'ny zavatra materialy no amonjena ny olona, fa mahantra indrindra izy
izy raha ny zavatra eto amin'ity tany ity ihany mieretreretany fa hoe io no mariky ny finoana dia ny fahombiazany. Tsy milaza izany fa ratsy ny fahombiazana fa mbola ampiasantsika rehefa avy eo, fa ny ilazana hoe kontra ny olombelona sy Andriamanitra ny zavatra lazany Baiboly mety ho marina amin'ny ilany fa izao ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia tsy fanekeny olona mitovy saranga fa fanekeny ambony midina amin'ny ambany, satria olombelona taloha i Abrahama fa Andriamanitra kosa nanao fanekena aminy dia ny fanekeny-pihavanana aminy. Andriamanitra no midina voalohany dia rehefa avy eo nanome any Abrahama hoe aminao no hitaniana ny firenena rehetra. Izany hoe Andriamanitra nandray inisiativy, nandray azy ho amin'ny finoana dia rehefa avy eo dia hoy izy ny taranaka ho tahaka ny fasikany amin'ny ranomasina ary aminao no hitaniana ny firenena rehetra. Fa tsy miankina amin'izay nataon'ny Abrahama, satria raha mijery ny tantaran'ny Abrahama isika dia nanonda izy, nandalina izy, nataony hoe anabady ny Sara nefa vadiny, ary nahita isika nataony tamin'ny Agara izay niteraka manaka ankehitriny fifandrafian'ny Palestiniana sy ny Jiosy. Kanefa inona nataon'Andriamanitra ho ray ny firenena rehetra izy, satria ny finoany no nisain'Andriamanitra ho fahamarinany. Ao amin'ny teolojian'ny Lutera ihany koa dia milaza raha mijery isika ny artikola ny finoana fa Andriamanitra niaviany zavatra rehetra, namorona ny tena sy fanahy sy izay rehetra momba azy. Izany hoe raha lazaina fomba hafa dia izao: Andriamanitra no iaviany fahombiazana sy ny arena sy ny voninahitra. Ary Davida any amin'ny tamin'ny boky ny tantara voalohany dia lazainy rehefa nisantan'Andriamanitra teo anivon'ny olony sy ny tempôly izy dia hoy izy: anao Andriamanitra milaza sy ny voninahitra sy ny arena ary izao zavatra rehetra izao, ny anao ihany no alajana ianao satria ianao no be voninahitra. Midika izany fa avy amin'Andriamanitra ny arena sy ny fananana sy ny fahasalamana. Ary raha mijery isika ny artikola voalohany dia hoy izy, ny artikola fahatelo sy ny heviny azafady: mino fa tsy ny heriko na ny saiko na aizako mino na manantona an Jesosy Kristy fa ny fanahy masina miantso ahy tamin'ny hery filazon tsara. Izany hoe ny zavatra ambony indrindra omen'Andriamanitra ny olona dia Jesosy Kristy. Io no faratampo ny fanomezana, ka ny zavatra rehetra dia zavatra manaraka ihany. Raha mijery isika ny Genesisy toko fahatelo amby telopolo andiny raika amby folo b vakoka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nanisoay izy, efa nanisoay Andriamanitra ka manambeahy. Raha ny tena ny fandikany teny fototra dia izao fa efa niantra sy manimba foaniko Andriamanitra ka manambeahy. Ny ambaran'izany amin'ny teolojiantsika Luterana dia izao: fahasoavana, anampy fahasoavana ny fanananao harena, voninahitra, fahasalamana ary ny zavatra rehetra momba izao fiainana izao. Tsy manakina ny fahombiazana ao madrefy ny finoana ny Luterana eo amin'ny fotom-pampianarana, fa ny fahombiazana dia omen'Andriamanitra ny olony, satria amin'ny Jehova ny tany sy izay rehetra ho aminy miaraka ny Salamo 4:20. Andeha moa mba hojerentsika ny famaritany ratibolona malagasy ny atao hoe fahombiazana. Ny andikany ratibolona malagasy azy dia izao: fahazoana vokatra tsara, fandresena. Araka ny Martin Lutera, ny olona tsara no manao asa tsara. Ary raha ny Efesiana toko faharoa andiny fahafolo dia lazainy Paoly mazava ao fa asa isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ny fahazoana vokatra tsara dia noho isika narafitra tao amin'ny Kristy, tahaka ny zanak'oliva natsofoka ivelan'ny Kristy isika. Araka ny fotom-pampianarana Luterana dia tsy manahay manao na inona na inona, ary io no mampitaraina fantatra amin'ny Paoly amin'ny epistily nosoratany hoe indrisy olo mahantra aho, iza no afaka enti tena ny fahafatesana ety. Mahatsapa indrindra i Paoly fa hoe
tsy misy tsara ao aminy ka handrefesana ny finoany amin'ny alalan'ny zavatra hita materialy, fa izay rehetra ataon'Andriamanitra no mahapahody ny olona, mahatonga ny olona hahazo vokatra tsara. Asa misika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Dia hoy no raha mampianatra izany. Rehefa mamelona jiro ianao, dia ny zavatra ampoizina, rehefa tonga eo amin'ny interpreterana dia mazava. Tahaka izany zany ny mino izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ampoizina fa hahazoana vokatra tsara sy hahitana fahombiazana amin'ny ataony, satria tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Dia mazava izy, ahitana vokatra ny asany, ahitana fahombiazana, tsy noho miezaka izay nataony fa noho izay nataony Kristy teo amin'ny fiainany. Ny azo tsara no mamoa voatsara, hoy ny filazantsara ny Mateo, ary ataovy tsara ny hazo ny voana afantaranareo azy. Dia ny amaritana azy zany dia izao: na manan-karena ianao, na mahatra ianao, dia tsy io no marika halalana ny finoana, fa ny finoana dia ny fandraisana ao amin'ny tanana foana izay nataon'Andriamanitra. Izany no hita amin'ny fanasan'ny tompo. Rehefa manolotra ny mofo ny pastora, dia tanana foana no omenao azy, dia latsany ao ny mofo, izany hoe avy amin'Andriamanitra ty, raiso ka hano. Fa tsy manao hoe misy anjara boriko na fandraisana anjara manokana na hatonga ahy hanan-karena na hanana voninahitra sy laza mba nanao izay mahafaly amin'Andriamanitra aho. Tsy afaka hanao izay hafa-po an'Andriamanitra ianao. Raha ny ataonao no ataonao hoe hahazoana harena, dia tsy izany no fampianarany Luterana, fa izay ampianariny dia izao: avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka na inona azo ny olona amin'izao fiainana izao, dia tsy zavatra hafa io fa izao: fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Dia raha milaza azy Paoly dia ny hoe ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy no azoantsika ny fahombiazana, ny fandresena. Ary izany no lazany Paoly azy hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Jereny nataony Jakoba fetsifetsy, kanefa rehefa nahatsiaro fahadisoana izy ka nitolona amin'Andriamanitra ka nanao hoe tsy avelako ianao raha tsy hita ahy, dia nanan-karena izy, nanana ondry amanosy be dia be noho ny fiantorahany sy ny ady varotra nataony amin'Andriamanitra, fa tsy noho izy tsara na nisy zavatra tsara tao anatiny hentiny nanatona an'Andriamanitra. Raha aravontsika zao dia izao: ny teolojia ny voninahitra, na ny teolojia ny fahombiazana, na ny teolojia ny fanambinana, dia fahavalo ny teolojia ny azo fijaliana. Satria manangatra ny olona ho manana fandraisana anjara amin'izay ataony ka hahatonga azy hahametimety ny fiainany. Ny teolojia ny fahombiazana miankina amin'ny zavatra hita maso amin'izao fiainana izao. Fa izay lazainy Jesosy kosa, fa inona ny soa azony olona raha mahazo izao fiainana izao nefa very miainy. Ambaran'izany raha hafintinitsika ny fivoizana ny teolojia ny voninahitra izay mila ho tafiditra amin'ny teolojia ny fiangonana Luterana, dia fahavalony teolojia ny hazo fijaliana. Ny teolojia ny hazo fijaliana no hiorena ny fampianaran'ny fiangonana Luterana malagasy. Andriamanitra midina, Andriamanitra mijaly, Andriamanitra nanangana ny olona ao anatin'ny fahantrana. Ka raha tonga ny fahantrana, tsy sitrapon'Andriamanitra io fa vokatry ny fahotana. Ka rehefa tonga Jesosy Kristy izay milaza ho Jona 10:10 hoe izao avy hitondra fiainana, dia fiainana be dia be, dia miambara ny fampianarantsika Luterana amin'izany dia izao: manaraka antsika noho ny fahasaovan'Andriamanitra ny arena, ny voninahitra, ny fahasalamana, ny zava-misy amin'izao fiainana izao. Fa tsy andrefesana ny mahazanak'Andriamanitra ny fahombiazana,
fa hoy Paoly raha mamely azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra aminao toy izao aho, fahasoavana, anaty fahasoavana ny fisiany harena sy ny voninahitra ny fahasalamana. Koa isika zany raha miankina amin'ny azy fijalian'i Jesosy dia mitovy amin'ilay zalazany mpanao salamo hoe zava-poana ny fohamaraina tsy alim-pany, fa izany ozy zany amin'ny salamo fahavita-bopolonizato dia omeny malalany ny ady matory aza izy ambaran'izany. Fa raha ny zanak'Andriamanitra no nomen'Andriamanitra antsika, inona zany no takady ho ambonin'izany omeny maimaipoana ho antsika ny zavatra rehetra. Koa noho izany ny zava-dehibe dia izao, Jesosy no ivony na manan-karena na mahaka dia ao amin'ny Kristy ianao, mirafitra ao amin'ny Kristy ianao, ianao ao amin'ny Kristy no misitraka ny zavatra rehetra. Ivelan'ny Kristy ianao na dia manana ny zavatra rehetra aza dia tsy misy tsirony satria miay ny olona tsy miakina amin'ny hagatsahan'ny zavatra ananany. Isika luteranany hahay manavaka ny teolojia ny fahombiazana sy ny teolojia ny hazo fijaliana ka tsy hihinana amabolony fa hanagatra ny zavatra rehetra hihazona mafizay tsara Kristy Jesosy fanantenantsika na olo isika na mahaka isika ao amin'ny Kristy, fa ao amin'ny Kristy no namonjenantsika, ary ao amin'ny Kristy no anangananantsika, ao amin'ny Kristy no hatongatsika handeha hanana fahombiazana sy fandresena ary ny zavatsoa rehetra araka ny lazainy hataka fahefatra hoe omeonay io ny hanina sahaza ho anay ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao, na vady na fananana na olona tsara fanahy na olona manampy anao dia avy amin'Andriamanitra, fa tsy amin'ny alalan'ny fanapahana ny ozona fa amin'ny alalan'izay nataony Kristy ho anao. Kristy Jesosy ihany no manafaka anao amin'ny ozona. Ivavaka isika. Zavatra Jesosy fa nomenao fotoana izay hafantaranay, hampahiratra ny masonay mba tsy hiohoka amin'ity tany ity. Tsy ratsy ny fananana tsara izany ary nataonao hanompo anay, fa tsy ho anefa nomarika andrefesana hoe manampinoana izahay, fa na dia manampinoana izahay na dia ony aza izahay ny marina amin'ny finoana no velona, fa tsy ny manana izay zavatra ary rehetra izao. Ka dia tavio ny zanaka fiangonana Luterana Malagasy hahay manavaka ny tsara, hanahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary, ka hanao hoe fantako izay ioako. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen.
Tetanuma Ti Jesus henane zao fuhi enoa ti fijalea mahazo antika zanak'olombelo ka le mitao antika re andao kumbeo herupe andao tikamo ikaze ho airuhanga busantika yate ho andao tikamo ikaze ho airuhanga busantika yate ho Jesus abau ni dungu lei abau Jesus abau ni dungu letanuma Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. ZFLM full town Marpatserovan t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
sarombaho tsy varina kelo arendreo tsy monjo zahay sarombaho zahay aba tonjahay e sarombaho tsy varina kelo Siapa
Danajin Kristi Sang Kapteni Sikap pendidikan apa dusun di fitana yang bisa salahku Sang Kapteni Sikap pendidikan apa dusun di fitana yang bisa salahku
saina iany raha nanotahan tomany veno asetriko izany fiainanantany niomaly aiko ihany niny afarany de andany andro iondriko etiany fa hoe ambany Jesosy alefo ny teny hoe aza manaivo sao de mare ka aniwe ifonako avoko reo zay tsy finoako na matotray mafitaro no faliko Salu misaira namkyu Hoanao zay mbola gejainy zao fiainany zao Hoanao zay mbola gejainy zao fiainany zao Dinjao mandonaka bavao lai tsy magao ialao mitaotrao fizinoao andao fa miandry mianjaranao fiainam-baovao Jesosy matsy raha manome dia fiainana sady be dia be Aiziniwe dembuli sabaya kaza mitumani fa fiainaniza mlusuata kavaliwe afanitaru sakini Jesusi kuno miasalu misaira namkyu Aiziniwe dembuli sabaya kaza mitumani fa fiainaniza mlusuata kavaliwe Jesosy kuno miasalu misaira namkyu
Asilazana famahatra ho Jesosy eo anilana no masitrako. Asilazana famahaiza moa Jesosy raha tsy heriana. Asilazanao Jesosy ty foko aneka tsy mba manana saiba ianteherana afa-tsy anao Jesosy Zanahare Zanahare famizale Malale Zanahare famizale Mapizaline debuli Mapizali mananguli Vunzewe Sisitavanya ya hayi Nasana urai kabawu Vunzewe Mapizaline debuli Mapizali mananguli Vunzewe Sisitavanya ya hayi Nasana urai kabawu Vunzewe Ngeakekanao Jesusi Filamina si fiadanga mba indesuanga hairo Idubuki ya kameranao Ngeakekanao vorogna masarana Ngeakekanao Jesusi Filamina si fiadanga mba indesuanga hairo Idubuki ya kameranao Paradiso fiadanga Tisirifiri tisizale Paradiso fiadanga Afalia lalandava Paradiso fiadanga Tisirifiri tisizale Paradiso fiadanga Afalia lalandava Paradiso fiadanga Ngeakekanao Jesuse Sishirifiri zale Afalia lalandava Sisi adi politike Paradisa lalandava Fiadanga simbalane Ngeakekanao Jesuse Afalia lalandava Zanahare Mabuze wahayi famizale Malale
Maingawe, ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny fahafolo taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana luterana malagasy izao. Ny fankalazana moa dia hoe ito mitondra ny faneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:7-20. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fanomboanan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Brofoibe luterana malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny Salta sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synodaparitany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao fahafolotaona izao fa dia mirahasoantsika rehetra Jesosy Kristy ane sikay kahikarantsika rehetra. Misaotra Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Halleluja, 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 halleluja. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Halleluja, 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 halleluja. Hosanna, 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 Midera. Hosanna, 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 Midera. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Halleluja, 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 halleluja. Hosanna, 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 Midera. Hosanna, 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 Midera.
makalazany anaranao Jesosio, Jesosio Miterasy makalazany anaranao Jesosio, Jesosio Sika, Alleluia, Sika, Alleluia, Sika, Alleluia, Alleluia, Alleluia Sika, Alleluia, Sika, Alleluia, Sika, Alleluia, Alleluia, Alleluia Hosanna, 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 Hosanna Midera Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna Midera Sala, sala, não faz isso.
natembola kely azao teny tsotra hoay ny tananao ny tantanay ny taridalanay raha netetratetrako indraindray sazy avy aminao no mendrikay ny indra fono menao ray tsy to Aminao ity tantara ity fototriny aina fa tsy angano sanatry eny matsitany zay Jeso zanakiny ray no nanolotrany rany mba hosoronay Pijalina mavitami-zay Ramandrika tamin'izay vohitra izay Ray Jesosy tamizay dia niaritra ny mahamay Nonyokasy kizay Love
tiako aminao ity tantara ity. Fototriny aina fa tsy angano sanatry eny mantsitamizahay Jeso zanakiniray no nanolotrany rany mba hosoronay isika mpijaliana mafitanyzay ramandrika tamin'izay vohitra izay lay Jesosy tamizay de niaritrany mahamay onyiotansikizay
atona ko marindrira boma soa e ko lasa mare mangatona ko marina tenoa soa fagnety moa rafika fianta zao manatrika tahena sala fitaratra zao mitondra zao hafatsy zao Andriamanitra zao hey moaarana romaka e koaiaro mirifidrifosa fiadraka moana zakora tiava zao Andriamanitra zao amfonao fisainao ary indrindra vanimpananao fa ho lavarity koa zay kasainao zay abaroa resaka kely fa dia misaosy indrindra toko saosy saosy Suyani na mafia zizani miari tanuni asani Famalulona niya na magina Yana wanena tunetina Simiswa diluni na ira ya kuri Nyasa na fatya marereza Mambo masiname fanya tuniana Manusu fazane mutizane Nete susiane ni
Fiangonanavo nangaratra ny farany Fiarabolomenya nangaro voto nandeha manava ny asany. Ao anatin'ny fankalazan'ny fahatelopolo taona Tanora-Masina tao samy fotoana zao dia mikarakara tournoi natokana hoe sport fédérana natokana ho an'ireo sampana anaty fiangonana, sampana fanatanjahantena ao anaty fiangonana. Izy io dia ho atao amin'ny faha 11 faha 20 ary faha 10 volana Jona. Ireo karazana fanatanjahantena ho hita amin'io tournoi io dia ny basket ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny foot à 7 ho an'ny lehilahy ihany, ny volley mixte ary ny pétanque mixte ihany koa. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny faha 20 volana Mai. Ho antsika izay maniry handray anjara amin'ny tournoi io dia manasa antsika contacter ny 034 08 ny 71 74 na koa ny 033 12 626 80 na afaka mandefa ampe amin'ny Facebook ny Zoaja Hakotiny ireny. Vodifonjy eo fa voafetra ny ireo isan'ny ekipa raisina amin'ny tournoi io.
sari. Yesusi miainuni feuni makatuni tenini zaite na hunjini Yesusi miainuni feuni Yesusi miainuni feuni makatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada chani miainuni feuni makatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumena chani Sekia iainuni feuni ankatuni tenini salu mahoande isekia iainuni feuni Yesusi miainuni feuni ankatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni feuni ankatuni tenini fiada chani miainuni feuni makatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumena chani Yesusi tuliuni tenini ambarauni tenini isi yaunjini Yesusi iainuni tenini Yesusi miainuni feuni makatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumena chani miainuni feuni makatuni tenini miaina mizani jambula yetwantani miainuni